san'Andriamanitra antsika izay tokantrano iray andraisantsika sy ombonantsika fo amin'ny teny fiainana. Efatrandro nomen'Andriamanitra ho fotoana ijerena an'Andriamanitra antsika. Zany hoe Andriamanitra mandinika antsika zany dia Andriamanitra mamantatra ny fontsika, mamantatra ny fontsika ary mandinika akaiky ny fiainam-panahintsika. Misy fotoana Andriamanitra dia ohatr'izay mihitsy mijery antsika Andriamanitra. Ary izy nanome antsika zany fotoana hoe ahafahantsika mamboatra ny ao anatintsika zany, manokatra ny fontsika zany, ahafahan'ny fanan'Andriamanitra mahazo aina ao anatintsika mandritra zany efarana ao anaty fandinitena sy vavaka zany. Anio dia tondratsika ao anatin'ny fotoana fohy ny amin'ny tenin'Andriamanitra anatin'izao ffdkn sy famaranana ny 3 andro mavaka sy ffdkn zao indray ny amin'ny tenin'Andriamanitra hoe efa tena niova fo ve isika. Fiovam-po ny resantsika eto hoe miresaka amin'ny momba ny hoe vrai conversion tsika zany androany. Mino fa ahitany tsiray avy isy tokantrano Andriamanitra ary mino fa tena ho fiainana ao antsika tokoa izany teny izany. Raha eo amin'ny anaran'i Jesosy mino amin'izao takarivo izao fa ny fananao masina efa milo lalana anay tsirairay avy. Ny fananao masina efa miasa ao am-pony tsirairay avy izay andray izany teny izany indray androany. Ary ninoko to na ny mpitory ampiasainao fantsonao ampelantananao na zay rehetra iantefan'ny teniny tokantrano any na manatrika eto ankehitriny dia fitaovana fotsiny rehetra fa ny fananao masina ny asa mahery amakivaky any anatin'ny fananay lalina sy ny fonay anovanay ifanaraka amin'ilay teny fahamazeren'ny sofinay. Mesa mahery fanahy masina fa mangetahetan'izany zay nypitakarivo ity amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ao anatin'ny 3 andro mbavaka sy fitokanantsika amina vavaka sy fadikanina androany. Mino fa itsika menakavy reto natao hoe olom-boafidin'Andriamanitra iaino zany teny zany ary azoko antoka anio fa tsy venany amin'Andriamanitra foana ny teniny raha tsy rahateraka an'izay sitrany sy ambinina amin'izay mpandehanany azy. Fa ny tena mipetraka voalohany dia ny hoe fa maninona Andriamanitra no manova antsika aloha vao mampiasa antsika. Mety zavatra mahaliana antsika zany fa dia pasteur Rodolphe koa ve dia tsy maintsy mandiny tena ve zany ovaina fa maninona koa tonga dia mba ampiasain'Andriamanitra dia ny andalana iny dia miova ho azy dia mety ny zavatra rehetra. Tsy Andriamanitra dia very safidy izy satria rehefa neny Adama ny safidy tamin'ny voalohany hitondrana ny fiainany Adama tao anaty famolavolana azy dia olona tsy manan-tsafidy Adama fa safidin'Andriamanitra no nitondra azy fony izy mbola tsy lavo ninana ny azy fahalalana ny tsara sy ny ratsy. Hoentiko anaty fotoana fotsika isaitsaina n'ity fahamarinana ity. Raha boky ny Genesis mijerena ny Genesis toko 4:7 hozy ny ten'Andriamanitra hoe ary votany no namorona ny Jehovahandriamanitra ny olona ary ny fofonaina mahavelona ny vavorony dia olombelona izy. 9 ary Jehovahandriamanitra nanao sahedena tany antsinana ka napetra ny tao raha lehilahy zay ny foroniny. Dia hitanareo zany noentin'Andriamanitra zany Adama dia nampitoeriny tao amin'le sa. Vakitsika ohatra any amin'ny 9:20 any dia hitanareo amin'ny namoron'Andriamanitra ny Eva avy amin'ny Adama. Fa ny zavatra tiako atongavana dia zao nataon'Andriamanitra vonona aloha Edena. Io Edena io complet tena feno Edena, zavatra ilaina ao Edena, rano, voankazo, biby fiompy, ny olona bibidiby maro samihafa izy karazany, tena toerana maronina Edena. Fa tamin'ny andro fahenany Andriamanitra namorona ny olona sy tao Edena no namorona ny azy fa tany ivelany Edena. Anoko fa matovy vovotany le izy dia azoko antsaina dezera le toerana ivelany Edena. Dia teo amin'ny dezera Andriamanitra no namolavolan'ny olona. Volavolainy ny olona naka vovoka izy sy fofinaina dia tonga olombelona. Rehefa tonga olombelona ny olona vao volavolan'Andriamanitra vao netiny tao Edena. Zany hoe miatrika efa molavolana fanamboarana aloha vao natao hitantana Edena. Fa prinsipin'Andriamanitra mihitsy ny hoe olona mety aminy no ampiasaina. Dia taoriny fahavitany Adama tamin'ny vovotany tonga olombelona io dia tiako fantatrareo fa i Adama tsy nanana-tsafy ho an'ny tenany. Fa safidin'Andriamanitra no nitondra ny Adama. Hitanareo voary izay nataon'Andriamanitra tsara indrindra natao hoe nahafa-po azy dia nankininy tamin'ny olona manana ny safidiny. Rehefa ny safidin'Andriamanitra no mitondra ny Adama, ny endrik'Andriamanitra no tao amin'ny Adama, dia izay endrika safidin'Andriamanitra izay tao Adama natonga ny zavatra rehetra nanaiky azy. Mila fantatsika izay. Natonga ny zavatra rehetra nanaiky azy. Satria fantatsika tsara ao ambanimbany eo rehefa niodina tamin'Andriamanitra Adama
ka ninana ny azo fahalalana sy ny ratsy ny olombelona dia nanomboka mikorotana ny voary satria nanomboka nanapaka sy nanjaka ary natolotra Adama sy Eva n'ilay fahavalo sady tsy nivolavolain'Andriamanitra. Zay mahatonga ny Satana dondrona satria tsy nandalo famolavolana vao nitantana. Ary zay koa mahatonga ny olona tsy mahazaka mitantana zavatra goavana raha tsy ny elohavany fanomanana ny toepony azaka an'izany fitantanana izany. Dia teny amintsika zao eto hoe ny zavatra mitranga dia zao, rehefa nisafidy nitondra ny Adama, rehefa avy nivolavolain'Andriamanitra Adama dia lasa olona tena mety amin'Andriamanitra. Dia jereo anie rehefa mety amin'Andriamanitra ny olona tsy dia ranomaso loatra. Hoy isy Baiboly hoe isakariva ihany Andriamanitra boky ny Genesy 7 mamangeny Adama sy Eva ao misaha. Isa maraina io amin'ny dikateny hafa ohatra hoe amin'ny dikateny koreanina ohatra dia hoe isa maraina Andriamanitra mamangeny Adama sy Eva. Amin'ny dikateny gasy ilay izy voalaza fa isakariva ilay izy ka tsy maninona ilay izy na hariva na maraina. Fa ny important aloha hoe tsy hoe eo foan'Andriamanitra fa mamanky indraindray Andriamanitra satria azon'Andriamanitra antoka tao anatin'ilay famolavolany sy fananganany ianao ary ny safidiny ao anatinao dia mahasolo fanatreny. Eo mahasolo natreny. Ty révélation ty vao zao no milatsaka. Rehefa tanteraka ny fimbonan'ny olona an-tsafidy amin'Andriamanitra, tsy very ny imagen'Andriamanitra ao anatin'ny olona. Tsara ny communion Jesosy aloha mazava ho azy raha amin'izao vanim-potoana iainantsika izao dia tsy misahirana be zany Andriamanitra hoe miasa sainany aminao izy satria azo ny antoka fa ny fahavelomany sitrapony ao anatinao eo amin'ny fiainanao dia mampahazo aina sy ny tesipirina ny fanamasina ampiasanao anatanteraka zay programa tian'Andriamanitra. Misy olona anankiray manamboatra fanahazan-damba dia amboary ilay fanahazan-damba dia izy eo mpanamboarana an'ilay fanahazan-damba efa manana eritreritra izy efa hitany sady ianao androany fa hividy an'io produit io ary ny antony hividiananao an'io produit io dia satria anatonanao lamba rehefa avy eo amin'ilay tady zay hipetrahan'ilay tsotsotra kely le zavatra fanoharanao omeko. Zany hoe Andriamanitra zany rehefa teo mpamolavolany olona dia efa nanomana izy hoe zao ny antony ampiasako azy. Noho izany zany tsy tokony ao anatin'ny sosiantsika mihitsy no hoe mba ho ampiasain'Andriamanitra zay no mahatonga mivavaka na mifadianana. Fa efa ho ampon'Andriamanitra mialohan'ny fotoana nampisy anao teto ambony tany ny atonga anao ho fantsona tsara hanehoana ny voninahiny. Saingy izao manaiky venao ho volavolainy. Raha sendra misy fahasimbahana ary mitady nazan-damba dia zao verina any mpamboatra fotsiny dia averina amin'ny laony le tady lavalava mba ahafahan'izay mpampiasa azy manatanteraka an'izay antom-pisian'le fanahazan-damba mba ho tonga toerana sy fanapezana n'le lamba raha lena ny lambanao ka ampianao dia mety satria petaka somatsara le tady. Ohatra izay koa miditra garage tsika ao anatin'ny efatrandro. Mety misy zavatra tsy mety tsony io, mety tsy tena tanteraka amin'ilay ampisin'Andriamanitra azy ny fomba hitondrantsika amin'ny fiainantsika dia le garage idirantsika ohatra hoe fiara miditra garage amboarina dia ohatra izay koa miditra ao anatin'ny toerana mpanamboarana koa le fanahazan-damba mba apetaka zay tokony hoe apetaka ahafahany manao ny asany. Dia ohatra izay koa tsika anatsara ny asan'Andriamanitra rahapiso apety le antom-pisiana sy le anjara voateny lan'Andriamanitra antsika ho fanompona sy ny fiainantsika maha-olombelona mihitsy no tonga antsika volavolain'Andriamanitra mandritra ny efatrano. Ianao zany manomboka androany dia mila manana an'izao fahatsapana izao hoe manaiky ianao volavolain'Andriamanitra sy ho amboarin'Andriamanitra anatina fandiny tena esorina avokoa ho tamora mitambesatra rehetra no fahazarany ratsy rehetra taikalaminy mpiainana kipitsopitsony mety hoe mampalahelo an'Andriamanitra fa natonga anao ohatran'ny somary nanao atrambona sy namela an'Andriamanitra ireanjobala ozy izy ny fitenena nampandeferanao anazy satria fotoana izao tena ijoroantsika anatanterantsika an'izany atao hoe faneketsika ijoro amin'ny antom-pisiana izany. Mba fantatrareo ve fa rehefa nivadika tamin'Andriamanitra Adama dia nanomboka mikorotana koa Edena. Dia ozy Andriamanitra hoe atao manjavy ny Edena fa nyroasan'Andriamanitra ny olombelona hiala tao amin'ny Edena hoeny amin'ilay tontolona dezera sy le toerana faran'izay tsy nety n'Andriamanitra azy. Dia zay mahatonga ny olona venjivenjeny an-tany ahy ohatra ny very hevitra lava lasa miady ho an'ny tenany satria mpanapaka hafa ny eken'ny olona hitondra azy rehefa niala teo am-pelantanan'Andriamanitra ny fiainany. Izy ihany nanaisotra ny fiainany tsy ho an-tanan'Andriamanitra. Soa fa tonga Jesosy Kristy. Ary rehefa tonga Jesosy Kristy dia tonga izy hamerina amin'ny olona
ho amin'ny fahamarinana indray. Jenareo ne nanomboka hatrany amin'ny andro ny adama tonga Noa dia jereo ny zavatra nitranga vao nanomboka nahita olona araka ny fony Andriamanitra ohatrany Noa dia jereo fa reo biby rehetra tamin'ny andro ny adama zay nanaiky any adama fony izy mbola tsy lava lasa nanaiky any daholo niditra tsororota ao anaty sambofiara. Dia eritreretony hoe isaky misy olona zany mety Andriamanitra dia ny zavatra rehetra tonga dia amboarin'Andriamanitra anaiky an'izay olona manaiky an'Andriamanitra. Amoraina ny fanekeny zavatra rehetra anao rehefa manaiky anao ny anana fiainana mora anaiky an'Andriamanitra. Zany hoe io safiditsika ampaneketsika an'Andriamanitra ny olana amin'izao vanim-potoana iainantsika izao. Betsaka ny olona tsy asasaina ampanaiky ny safidy izay niraisiny avy amin'Andriamanitra mba ho averina anaiky sy ankatoan'Andriamanitra. Problema misy eto ambonin'ny tany anie tsy hoe akory ny zavatra rehetra ny sarotra na hoe ny zavatra rehetra ny ovy fa ny zavatra rehetra dia nankin'Andriamanitra eo fiainan'ny olona manaiky an'Andriamanitra daholo. Noho izany aza variana raha tonga teto tany Jesosy zay na tonga aza laza tamin'le tao rehefa zana toetra izy hoe ianao tsy manaiky ampandoa hetra ho Kaisara. Tena lainy Jesosy le denaritozy izy rehefa avy eo sariniza nitanareo amin'ity voly ity dia nitenile sary ny Kaisara. Jesosy ny problème an'Andriamanitra amin'izao omeo any Kaisara ny sariny fa le imagin'Andriamanitra very koa avereny dia omeo an'Andriamanitra. Tsika Andriamanitra zany raha nidina teto tany zany Jesosy dia aza dimy koa fa ny antony mahatonga an' Jesosy nidina naka ny endriky ny olombelona teto ambonin'ny tany dia vonona ahatonga ny olona rehetra ahita taratra eo amin'ny fa endrika Andriamanitra tsy tamaso. Ary rehefa tonga Jesosy dia natao hanahaka azy sika. Noho izany le image ratsy niraisitsika tamin'ny mpanapaka diso atao hoe devoly zay namindra ny toetrany ao anatintsika. Dia mamindra ny toetrany ao anatintsika aza diny fa ny toetrany devoly ameriky foana, devoly be fialoha, devoly miavonavina, devoly mpangalatra, devoly ratsy fanahy, devoly misaitsainy ratsy, devoly ratsy ny devoly. Hitantsika hoe tena tia korotana ny devoly, tia tabataba ny devoly, tezidava ny devoly, raha be kitokitoka ny devoly. Zany hoe reny toetra tsy hakan'Andriamanitra reny, tsy fahatsara-panahy reny dia devoly daholo. Dia hitanareo lasa afindra ny devoly ao anatin'ny olona ny toetrany. Tsy mampanina ny devoly ianao manan'Andriamanitra be dia be. Tsy mampanina ny devoly ianao manko am-piangonana dia tena mahay miteny be, tena 7 étoiles ny zavatra rehetra zarainao eo. Fa ny problème devoly tsy ianao mandeha mitory-teny, tsy ianao mameno fiangonana, tsy ianao manao ny asan'Andriamanitra, tsy ianao mazoto manompo an'Andriamanitra. Any tsy olany devoly loatra fa ny olany devoly raha satrika miombona amin'Andriamanitra eo ianao ka manaiky anariny toetrany ao anatinao fa handray ny toetran'Andriamanitra. Zay no mahatonga an' Jesosy koa voatonga n'Andriamanitra azy dia toetra koa no nafindr'Andriamanitra voalohany ao anatin'ny olona. Satria ny mampety an'Andriamanitra dia tsy ianao volona no ampiasain'Andriamanitra fa ianao manaiky hovain'Andriamanitra amerina ny safidiny very ao anatinao tamin'ny Adama sy le endrik'Andriamanitra very ao amin'ny Adama ho tonga endrik'Andriamanitra ao anatinao indray amin'ny alalan'ny fononao an' Jesosy Kristy. Rehefa zavatra izay no mitranga ry havana dia tiako ny anay tsika tsy raha avy anisy tokantrano totsika no men'Andriamanitra fotoana andiniantsika tena dia militsika mamerina n'io endrik'Andriamanitra io, manaiky amerina n'io endrik'Andriamanitra io sy safidin'Andriamanitra io ao anatintsika. Dia eritreretony zavatra mitrangy Andriamanitra zany rehefa namorona ny olona nataony tahaka ny endriny ny olona nanana safidin'Andriamanitra ny olona no amorain'Andriamanitra ho an'ny olona manaiky azy rehetra. Dia rehefa tonga Jesosy Kristy nanaiky izy tonga aka ny endriky ny nofo. Rehefa naka ny endriky ny nofo Jesosy ka naseho olombelon'Andriamanitra dia zao zay rehetra mino an' Jesosy ka nandray azy dia nomen'Andriamanitra hery ho tonga zanak'Andriamanitra. Izy ny atao hoe zanak'Andriamanitra. Ny zanak'Andriamanitra dia zay olona tena nanaiky nandray ny vizitin'Andriamanitra, ny famangin'Andriamanitra ary nanokatra ny fony ho an'Andriamanitra ary tao anaty mbadika le fanokafana fony ho an'Andriamanitra dia nanolo-teny io zanak'Andriamanitra io ho an'i Jesosy Kristy anaiky ampiditra ny toetrany Jesosy, hitafy an'i Jesosy, manana ny fanahin'i Jesosy ao aminy ary azo antoka
fa hitarafana ny fisiany Jesosy tsy tamaso eto ambonin'ny tany amin'ny alalan'ny fanekeny ho tarihany fanamasina sy ianao ny sitrapon'Andriamanitra tanteraka. Dia jerenareo tsara ny zavatra misy tsika zany eto ambonin'ny tany dia mila miaina ao anatin'izay atao hoe fiovampo zay. Olana ara-piovampo, ny conversion anao ve tena efa niova fo ve anao? Zay mifanontaniana mipetraka. Hatramin'izay fomba rehetra hoe nanatonotsika an'i Jesosy hatramin'ny voalohany dia tena azo antoka ve ny fiovampontsika? Dao tsika hijery ary ohatran'io zany olona tena niova fo andrasan'Andriamanitra ao anatin'ity vavaka sy ffdkn ity. Fona ve nareo mba hemy kely an'izay fampianaran'izay androany? Matetika tsika mitsara ny atao hoe fiovampo amina karazan'olona zay hoe resy lahatra amin'ny asa fanompona fotsiny, na koa hitatsika hoe mihira ho an'Andriamanitra, mitoroteny manao ny asan'Andriamanitra, miditra mamaly ny anso pastoral na ao anatina ministera dimy na apôstôly na evangelista na docteur sy ny sisa. Fa rehefa rena nefa sy dinihana ny fiainany dia tsy tena mandalo ny atao hoe vraie conversion le olona. Satria eo zany le fanazavana tiako hijoroana androany mba hamangin'Andriamanitra ny foniny misy atokantrano hoe ohatran'iza le olona tena hoe niova fo lazay ny soratra masina eo. Tsika resaka kely mikasika momba fiovampony Saoly tamin'izy niova fo ho tonga Paoly. Hitantsika zao ao amin'ny asan'ny apôstôly toko fasi manomboka amin'ny andiny voalohany hatramin'ny andiny faharoa amby roapolo raha vakitsika dia hitantsika ao ny fiovampiainan'ny Saoly. Ary Saoly mbola fofofo fandrahonana sy famonona tamin'ny mpianany tompo ihany, sady mamono izy zany no mandrahona dia nakao misorona be izy. Ka nangataka taratasy taminy ho any amin'ny sinagoga ny Damasko mba hoentiny mifatotra ho any Jerosalema zay rehetra hitany momba zany fampianarana zany na lahy na vavy. Ary raha nandeha izy dia tonga teo akaikin'ny Damaskosy ary izy marava avy tany an-danitra na nielatrelatra tampoka manodidina azy dia lavy tamin'ny tany Saoly ka nandrefy eo nanao taminy hoe Saoly Saoly nahoana ianao no manenjika ahy? Ary iza moa ianao tompoko? Dia izy izany Jesosy zay endenao. Dia raha midika teny frantsay dia mbola misy hoe inona no tianao ataoko? Fa mitsangana ka makanesa ozy izy ho any tany dia ho lazaina aminao mety atao. Andiny fafito, ary ny olona zay momba azy tamina lehany dia nitsangana tsy nateny ary nandreny feo izy nefa tsy nahita olona. Hatreo aloha zany tsika mijery ny fiovampiainany ty Saoly ty zay nanovan'Andriamanitra azy ho tonga Paoly. Zao zany zavatra mitranga. Ity ty dia tadidio olona anankiray izay tao anatin'ny finoana atao hoe judaisme. Ary rehefa nena tao anatin'ny finoana atao hoe judaisme izy dia tsy nino an' Jesosy. Teo ambany sokan'ilay mpampiana-dalàna tao hoe Gamaliel izy ary nianatra momba ny lalàna sy docteur izy mpampianatra. Ary fariseo koa Saoly, zany hoe olona tena makafy mahalala tsara an'izany atao hoe lalàna zany sy fahalalana an'izany atao hoe Jehovan-Andriamanitra zany. Fa ny problemany Saoly dia zao, izy tao anatin'ny fony tena nieritreritra mihitsy hoe aviliny kristianisma lalana ny olona tsy hino an'Andriamanitra fa hitoky amin'ny olombelona atao hoe Jesosy Kristy. Zany hoe tena resy lahatra Saoly fa diso ny finoana kristianina. Dia zao ny zavatra nataony. Lasa izy naka taratasy tao ampisorona be. Rehefa naka taratasy tao ampisorona izy dia nahazo alalana anenjika sy hamono ny kristianina. Dia rehefa azo le taratasy mpahazo lalana dia nanao an'le asa tanjom-pony izy hoe rehefa tsy manaiky andray miteny eo amin'ny tempoly ny zanak'Israely dia tsy maintsy ampiororoana sy vonoina mba hahatonga andreo tsy hoe an'izany fampianaran-diso zany intsony. Dia nianga tokoa ary izy ao anatin'ito tamin'ny fiovampony Saoly io amin'ny asa toko fahasivy raha vakitsika tsara ny teny dia misy rôlan'olona anankiroa ao. Ny anankiray ny atao hoe Ananiasy, olona zay mandray Saoly anatona an'Andriamanitra izy io ary nomanin'Andriamanitra rehefa vakitsika eo aoriana hoe nomanin'Andriamanitra sy nofanin'Andriamanitra mba andray andreo olona niova fo i Ananiasy. Zay ny rôlany ao anatin'io, zany hoe olona efa niova fo mahafantan'i Jesosy, manana traika efa nifiarahana amin'i Jesosy i Ananiasy. Androany tsy resaka momba ny Ananiasy fa androany resaka mikasika momba ny fiovampony Saoly. Saoly zany tao anatin'ile hoe nandeha tamin'ny lalana neverin'ny famahitsy io nefa diso dia resy lahatra tanteraka izy fa andeha hazakazaka ho an'ny Damaskosy ary rehefa Damaskosy izy dia vonina mihitsy izy hoe
andravany olona zay niova finoana niala tamin'ny judaisme ka merina andren'olony reny ao amin'ny tempolo ndray zay ny tena tanjony dia anafa izy anaitra izy amerina amin'ny olona hiala amin'izany finoana diso zany no zany a ny zavatra mitranga dia zao tsy maintsy mandeha saoly ary rehefa andeha saoly a dia amin'ny folo manontolo ny natanterahany asa fanimpony lasa izy nitaingina soavaly izy zany amin'ny fotoana io a no lidy mitondra andreo olona rehetrarehetra ireo a anaraka azy andeha natanteraka ny mission io zany hoe en mission zany a saoly tamin'ny fotoana io dia ny zavatra nitranga nefany dia zao teny ampanaovana mission hiditra ny tanànany Damaskosy izy dia nisy feonga taminy mazava avy any an-danitra nandelandelatra tamin'ny mirapiratra tampoka manodidina azy voalaza moa fa mirapiratany io a dia tonga teo amin'ny Paoly ary rehefa tonga fa mirapiratany dia nahajambena azy ka natonga azy lavo izy dia no faefatra ninjera tamin'ny tany teo ambony niala teo ambonin'ny soavalina dia nahita fahazavana izy dia nandre feo tao anatin'le mazava izy hoe niteny tamin'ny hoe saoly hoany ianao no manentsika tiako fatsika fa rehefa tsy misy hazavana dia tsy misy famonjena averiko a manaraka tsara ny conversion saoly a dia nandalo ny passage ny lumière izy zany hoe nandalo fahazavana izy ny fahazavan'ny famonjena dia mitonatsika ho amin'ny manokatra atsika ho amin'ny fahalalana an' Jesosy Kristy io hazavana io tsy hoe mamirapiratra manodidina atsika fotsiny fa io hazavana io ozy izy Paoly taoriana nandraisany an' Jesosy hoe nanazavany tao anatiny ihany koa raisany Korintiana faharoa vetivety Korintiana faharoa toko faefatra ny fahenina fa Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy fa Andriamanitra izay nandidy hoe aoka ny mazava ahazava ao amin'ny maizina izy no ampahazava ny fonay ao amin'ny fahazavany fahalalana ny voninatr'Andriamanitra ao amin'ny tavan'i Jesosy Kristy ny fahalalana ny fahazavan'Andriamanitra manazava ny fony Paoly na tonga fiovam-po anazy zany hoe tao atin'io hazavana io zany tsy hoe teo ivelany manodidina azy fotsiny fa niditra tao anatiny io hazavana io fa inona ary ny hevitra io hazavana io raha tsy mazava ny eo am-potsika hazavain'ny ten'Andriamanitra dia tsy tanteraka ny fiovam-potsika anaraka an'Andriamanitra raha tsy manazava anao ny fahazavan'i Jesosy dia tsy ho tonga fahalalana tsara ao anatinao ny fahalalana tsara an'i Jesosy Kristy sy ny momba azy Andriamanitra zany a misy fotoana aloha voalohany indrindra manaisitra anao amin'ny aizina izy ary ny aizina dia manambara reo endriky ny tsy fahalalana rehetra tahaka amponitaingina soavaly nanomana amin'ny programany andentsika sy andrava kristianina atao anatin'ny aizina fa rehefa tonga le fahazavana tsy io fahazavana fa fahalalana an'Andriamanitra io fahazavana io révélation avy amin'Andriamanitra io fahazavana io lay teny fanombohan'ny zavatra rehetra ny tonga fandresen-dahatra ao am-pon'izay mandray ary nanova ny fonao tanteraka tahaka ilay fidiran'le fahazavana tao amin'ny Saoly na tonga Paoly azy zay le tena hoe nandalo ny passage ny atao hoe vrai conversion ianao na le tena hoe fandresen-dahatra marina ao any antsika jery a ny fomba nanambarana Biblia an'izany jereo ny bokin'ny Jaona any toko voalohany manoko ny andiny voalohany ka hatramin'ny andininy faha roambin'ny folo ohatra ozy izy ny ten'Andriamanitra tao amin'ny alalan'ny Jaona apôstôly tamin'ny voalohany ozy izy ny teny parole aloha zany tamin'ny voalohany ary ny teny tao amin'Andriamanitra ary ny teny dia Andriamanitra miresaka momba amin'ny parole fotsiny izy eto izy dia tao amin'Andriamanitra hatramin'ny voalohany izy nahariana ny zavatra parole ihany io ary tsy ny teny dia tsy nisy nahariana zao zavatra ary adr-3 azy andiny faefatra izy ny ten'Andriamanitra nisy mpiainana am'izay le fiainana io nisy mpiainana ary rehefa tonga fiainana le teny vao mivadika mazava am'izay enoy a manaraka tsaratsika manaraka tsika le hoe ohana le suite logique ao anatin'le fanambarana atonga le izy am'le révélation tian'Andriamanitra tongavana teny aloha le izy tamin'ny voalohany parole le izy dia aveo milasa fiainana am'izay le izy ary rehefa lasa fiainana izy dia tonga fahazavana am'izay dia izy hoe izy nisy mpiainana ary ny fiainana ny fanazavana ny olona dia andao am'izay andiny fadimy miresaka momba mazava am'izay eto am'izay fa mivadika le izy tsy parole ntsony le izy a fa lasa fahazavana le izy na lumière ary lava dia mamirapiratra amin'ny maizina fa ny maizina tsy nandray azy na hoe tsy nasaka anazy dia andiny fahenina lehilahy nisy lehilahy ny ran'Andriamanitra lasa olona le izy le fahazavana io lasa manondro olona kanefa nyjany no fahazavana ihany nisy lehilahy ny ran'Andriamanitra Jaona no anarany izy tonga ho vavolombelona anambara ny mazava le mazava grand thème Jesosy le izy mba hinon'ny olona rehetra no ny teniny tsy izy nefa n'lay mazava fa tonga ho vavolombelona anambara ny mazava ihany izy tao izy andiny fasify ny tena mazava le parole tamin'ny voalohany dia misy mivadika mazava am'izay tao tena mazava
izay nahazava ny olona rehetra tonga tontolo izao na ny mazava marina mahazava ny olona rehetra dia tonga amin'izao tontolo izao dia andininy fafolo teo amin'izao tontolo izao izy lasa garanti indray le mazava tonga teo amin'izao tontolo izao mazava ary mazava ny nanaovana izao tontolo izao nefa izao tontolo izao tsy nahalala azy tonga tany amin'ny azy ny mazava fa ny azy tsy mba nandray ny mazava fa zay rehetra nandray ny mazava dia nomeny hery ho tonga rak'Andriamanitra dia zay mino ny anara zay ne ino le famarinana le izy parole aloha izy tamin'ny voalohany fa lasa fiainana le parole ao anatinao vao tonga mazava amin'izay le izy dia ao anatin'ny fahazavany Andriamanitra no manova ny olona ho tonga zanak'Andriamanitra tsy ampy fotsiny ny fandraisanao teny fa mila tonga fahazavana ao anatinao le teny zany hoe la fiainana dia tonga fahazavana manazava ny ao anatinao le izy vao lasa conversion vrai na hoe vrai conversion lasa fandresen-dahatra tanteraka manovanao dia zao activer le herin'Andriamanitra rehefa to mazava ao anatinao le teny dia activer le herin'Andriamanitra manovanao amin'izay ho tonga tena anan'ilay endrika voalaza zanak'Andriamanitra anao zao zany ny zavatra anakay tena sarobidy tiako ananantsika tsiray avy ny zavatra lazain'ny ten'Andriamanitra eto dia teteny ny baiboly hoe afa ho tonga eo amin'ny fiainanao mazava efa raisinao le teny ka tonga fiaina ao anatinao dia ny alalana fa tonga mazava ao anatinao le izy dia mazaka ny fandresen-dahatra ao anatinao manova ny safidinao hifanaraka amin'ny volonté n'Andriamanitra na ny sitrapon'Andriamanitra amin'izay dia zao le izy ohatra mandeha zao tsika mandeha mitoroteny manao croisade mety olona manalina mandray tenin'Andriamanitra daholo le olona manalina ireo zay tonga eo fa za teny aminao fa mety olona rivy ihany manolo teny eny aloha na olona rivy ihany tena manokatra ny fonitanao hoe latsaka ny ranomasina fa maninondreo olondreo latsa-dranomaso maninondreo olondreo tena misy fiatraikany eo aminy tsika izao ny teny hoe ao anatin'ny efatr'andro mandeha teny tsika ao anaty vavaka sy ffdkn mba hanesorana manitra ao anatintsika reo zavatra tsy mifanaraka amin'ny sitrapony tsy fantatra ny fiatraikany teny zany ao anatin'izay olona mandray an'le teny fa misy olona zao mandray an'zany tena tonga dia mangorangoraka be ny fony dia lasa izy tena manatatraka an'le izy amin'ny fitiavany manontolo tena miteny amin'Andriamanitra izy hoe reto zavatra reto Andriamanitra tena tiako ny hovany reto zavatra reto hiala ao anatiko tena hoe misy fiatraikany tonga fahazavana ao anatin'le teny mahazaka amin'ny fanapahan-keviny sy ny fanosoany tena hiaina ao anatin'le programa men'Andriamanitra andinian'ny teny ka ny hazavana dia fahalalana omeny tenin'Andriamanitra tonga fiainana ao anatinao révélation na fanambarana maro ny tonga mivory mivavaka fa tsy miovana mandray tenin'Andriamanitra azy ny antony satria tsy teny fotsiny no ilainao fa mila tonga révélation ao anatinao le teny ho tonga fahazavana ao anatinao mahazaka anao anapa-kevitra hiaina amin'ny fahamarinana amin'ny fanarana zay zavatra tenin'Andriamanitra zany hoe ny révélation na ny fanambarana omeny tenin'Andriamanitra no mitondranao any anatina conversion na fandresen-dahatra zany hoe ny feonantsika amin'ny fahazavana ny manova amin'ny fiainantsika fa tsy hoe ny fandresantsika teny fotsiny ianao zany rehefa manomboka manantona an'Andriamanitra dia jereo bokyn-doniny io teny aloha tamin'ny voalohany fa mivadika fahazavana le izy vao tonga fiainana amin'izay dia fahazavana nanovan'ny olona le izy ho tonga zanak'Andriamanitra amin'izay tsy maintsy raisinao le teny tonga finoana ao anatinao mato tonga finoana ao anatinao voarainao le fanambarana tanteraka le fahazavana dia zao reo aizina rehetra ao anatinao nazavain'le teny lasa miaisitra le aizina fa tafatoetra le teny ny alalana zany fa niova fo le olona aoriana ny fandraisan'ny teny dia niova fanapahan-kevitra le olona zany hoe le fanapahan-kevitra tao anatinao taloha ny ainanao tamin'le fiainanao mbola nahazatranao hatramin'izay lasa ny esorin'Andriamanitra fa lasa hovain'Andriamanitra ianao alleloia hifanaraka amin'ny fahamarinan'le teny zay voarainao ary ajoron'le teny hifanaraka amin'le programa tian'le teny hitondrananao rehefa tonga fahazavanao anatinao le teny ary rehefa nanovanao olom-baovao le teny ozy izy ny baiboly io fahazavana io dia le fiainana ao amin'ny tenin'Andriamanitra fiainana avy ao amin'ny tenin'Andriamanitra malatsika fa olom-baovao miaina ao anatin'io mazava io ao anatin'ny fotsy fatatsika zany ary tapatsika zany ary zay fahazavana nanovantsika zay avy amin'ny révélation manovany anatsika ho karazan'olona mifanaraka amin'le zavatra ndrasan'ny teny amintsika jereo ne vao nanomboka ny latsaka le teny tao amin'ny
Paul tonga dia tsy nanakolazaina intsony izy fa lasa mivadika ny langage-mboly dia andao hoe ahoana ary le vrai conversion nandraisan'ny Paul an'le parole rehefa latsaka le lumière na le fahazavana avy amin'Andriamanitra rehefa mivadika io fahazavana le teny dia nireny Paul namango ny fony dia inona ny réaction Paul voalohany aloha teo ambony soavaly izy dikany hoe teo ambony soavaly izy dia izy no nitondra an'le soavaly zany hoe io soavaly io dia ny fiainany izy foana nitondra ny fiainany hatramin'izay dia zao rehefa tonga le fahazavana nandavo azy tamin'ny tany zany hoe ro seza fiandrianana na izy amin'ny Paul mihitsiny no nesorina teo Paul tsy ho eo fa rehefa nidaraboka izy vao nandrehan'Andriamanitra dia zao ny zavatra nitranga midika iny ara-panahy fa i Paul teo aloha no nitondra ny fiainany fa rehefa nidaraboka izy taorian'le mazava dia tonga jamby izy nefa nandreny sofiny ary rehefa nandreny sofiny ny teny zay tonga tao anatiny dia nisede an'le volant ny fiainana izy namiany Jesosy izy namiany Jesosy izy ny fitantanana ny fiainany teo ny eo taorian'le fandraisana an'le mazava tonga le parole dia nilatsaka le mazava tonga dia teo ny eo dia niova programme amin'ny Paul zao le izy ianao Saul no nitondra ny fiainanao hatramin'izay midika an'izay ianao no nahazo autorisation tany amin'ny synagogue ilida an'le mission ary ianao no nanapa-kevitra nanatanteraka an'le zany hoe sitrapony Saul mihitsy no nanatanteraka an'io programme io fa taorian'ny fionany tamin'i Jesosy rehefa avy daraboka teo ambony soavaly izy dia niova ny zavatra rehetra niova ny zavatra rehetra satria nahoana lasa nanontany an'i Jesosy amin'izay izy dia zao no nataony hoe inona ny tianao ataoko zany hoe ny vraie conversion zany dia zao dika changement d'attitude tena hoe miova tanteraka ny toe-po ao anatin'le olona aorian'le fionana raha ohatra zany izy tany amin'ny pôle nord aloha tena hita mihitsy izy any amin'ny pôle sud tampoka tena tonga dia hoe miteny frantsay dia hoe changement radical zany hoe tena fiovam-po tanteraka tsisy afantaranao teo aloha tsony io le fatro tiako lalovantsika aza velo andaly fotsiny le efatrandro raha tsy tena mahatsapa renao tena menga ty joby ty tsy fotoana hivazavazitsika an'Andriamanitra tena mitady olona tena miova fo aza varindrina fotsiny anao mijery hoe iza zao niova tsy mila mijery olona ianao aloha anatin'ny efatrandro ho anao ny efatrandro fotsiny ho anao aloha ho anao manokana aza mieritreritra nova nizaniza fa ny olona nizaniza afaka iova rehefa hita ny fiovanao fa ianao mihitsy aloha ny Saul mandalo vrai conversion rehefa ninjery izy niara teo amin'ny seza fiandrianany tsy izy tsony no mitondra ny fiainany le seza fiandrianana io le avonavona le fitiavatena le Saul bekrina le izy teo aloha hoe zany boby fa mialany nazeran'Andriamanitra ndre mandeha Saul tao anatin'le hazavana tena nompoka nitapenan'Andriamanitra zavatra ray fony kitiany Jesosy faible ny olona miala amin'io toetra io kaza miandry tova kitiany ianao voiova fa manapa-hevitra ny tenim-panovana ohatran'ny Saul mba hanafahan'Andriamanitra sy hananganan'Andriamanitra ho tena olo vaovao maso tsamba fotsiny tonga dia vita tanteraka ny Saul sy ny rereny sy momba azy ray manontolo fa tonga dia niteny tamin'i Jesosy izy inona ny tianao ataoko ho aizy sika alleloia ny tena olona miova fo dia mitondra ny fiainany tsony izy tsy izy no mitondra ny fiainany manaiky ala eo ambony soavaly izy mba hitanenan'i Jesosy hoe zao ny zavatra tiako hitondrana ny fiainanao zao ny zavatra tiako hitondrana ny fiainanao teteny aminao manontany tena efa niova fo marina ve ianao mbola ianao ihany ve no mitondra ny fiainanao avelanao ve Jesosy hitaridalana anao tsy no dia ny fahina amin'ny asan'ny apôstôly fasivy fa mitsanganaka makanesa ho any tanàna dia olazaina aminao zay mety ataonao lasa tsy nafantatra ny ataony tsony le olona nafantatra Saul ataovy sérieux ty resaky ty tsy anao nanao programme andeha ty hoe andeha andravany kristianina ko maninona entondray lasa tsy anao tsony ny programme Kristy zay nitoerinao lasa nitondra anao dia nitony atoranao zay ataonao hitanareo ny CD ny volant fiainana izy hoe ny ampelantanan'i Jesosy zany ny atao hoe vraie conversion ny olona tena miova fo tsy manatsafidy hitondra ny fiainany amin'izay tiany zany fa olona manolotra ny momba
mba eny tanan'Andriamanitra ito azy. Dia ho sisy ny ten'Andriamanitra zadimy. Io Paoly io ihany miteny hoe zay tarihy mifanan'Andriamanitra. No inona ozy izy? Zanak'Andriamanitra. Niova ny zavatra rehetra. Lasa tsy intsony mitondra ny fiainany. Lasa tsy intsony zany zay tokony ataony hoe hoaizy izy ary aninona. Tsy mazava intsony ny zavatra tokony ataony. Fa noentin'Andriamanitra any amin'le lalana tokony ho alehany sy le programa tian'Andriamanitra hitondrana azy ao anatin'ny efatrandro zay fanara-pitso. Mbola tsy tara fa mbola manana indray andro tsika ara-pitso. Ataovy azy antoka saoly fa hisede ny volant fiainanao eny am-pelantanan'i Jesosy amin'izay ianao. Anolotra ny fiainanao sy ny fitariananao eny an-tanan'i Jesosy amin'izay ianao. Ny mandiny faefatra ao amin'ny asan'ny apôstôly toko fasivy ny dingana fahatelo dia lavy tamin'ny tany isika nandre feo nanao hoe Saoly nany manenjika ianao. Nandre feo Saoly. Nitova tian'Andriamanitra voalohany indrindra ampiasaina ikasena ny fonao dia tsy ny masonao matoa natao jambeny izy fa nysofinao. Fadio ny zavatra enonao. Nandray misy fampianarana ne mampiresika sy mandondokanao ianao Andriamanitra. Mandondokanao ianao amin'izay zao ny créateur manaraka fa Andriamanitra efa niala sasatra nefa ny olona ary rehefa niodina sy ny anjera dia lasa vodoka be anao mba hiakatra ny fononao satria mahavita zava-dehibe ianao. Mila manana sofina matsilo tsara ampitoetranao tsy hahavery ny fanetretenanao, tsy hahavery ny fahafanao mametraka zay efa napetraka ao teo am-pelantanan'i Jesosy. Tsy ho raisinao intsony fa ny famelanao azy hitarika anao sy hanotronanao amin'ny zavatra rehetra. Ny olona miova fo dia olona mahay miaino an'Andriamanitra. Maninona hoe ny olona niova fo dia olona mahay miaino an'Andriamanitra. Mialohan'ny ahitany sy andrenesany andrahanana ny asa dia zao naheno an'Andriamanitra aloha Saoly. Izy ary mono tsy nahita izy ary mono tsy nahalala fa i Saoly anie dia olona mafy loha. Fa ataorian'ny feonany an'i Jesosy dia lasa olona malemy fanahy. Ka ny fiainona dia zava-dehibe. Rehefa converti ianao dia taditio tsara ny sofinao dia mila, ny olona resy lahatra dia mila mamboatra ny sofiny ahiaino an'Andriamanitra tsara. Ozy izy ny Romana toko folo dia fafito folo Paoly ihany no nilaza fa ny fonona dia avy amin'ny toriteny ary ny toriteny dia avy amin'ny tenin'ny Kristy. Hoe ny fifandraisan'ny olona amin'ny tenin'Andriamanitra, miaino ny tenin'Andriamanitra mitondra fanovam-po. Mila mifandray fréquence tsara ny sofinao miaino an'Andriamanitra. Jesosy ny ren'ny Saoly ka nanova azy ho tonga Paoly ny dikan'izay ny fiovam-po dia miainga avy amin'ny fandrenesana an'Andriamanitra marina. Raisitsika aloha reto ohatra anankiroa reto zany mba ahafahanao mamboatra ny sofinao manomboka androany. Tsy haino zavatra tsy mampandroso fa manomboka mba mihaino zavatra mampandroso. Ny eritreretintsika mantsy fa ny zavatra rehetra dia ohatrany hoe mety tsy mandeha amin'izao fotsiny fa tsia Jehovah Tompo nanome an'lelan'ny efa mahay mba ahaizako manao teny ampatanjaka zay reraka ampandrenesiny isamaraina eny ampandrenesiny ny sofiko iaino tahaka ny efa mahay. Zany hoe mampandrenao zavatra Andriamanitra zany manome antsika stoka na manome antsika karazana fatra-pahamarinana, fatran'ny fahamarinana avy amin'ny teny enotsika manana stokna teny be dehibe antsika ao anaty. Zay mahatonga anao zany manana révélation be dehibe avy amin'Andriamanitra satria manongila tsofina isa-maraina ianao miaino an'Andriamanitra. Ny olona manongila tsofina amin'Andriamanitra ihany no itenenana. Mihaino tsara ve tsika? Ny olona manongila tsofina amin'Andriamanitra ihany rehefa aminao Andriamanitra dia manokatra tsofinao izy andre teny fiainana avy aminy. Zay mahatonga ny Jesosy ny teny hoe ny ondro kosa izy malala ny feoko. Noho izany tsy atambolom-bolo ny feon'olombelona ianao mamily lalana anao ara-pifandraisana amin'Andriamanitra. Raha tsy mitandrina ianao ny toetran'ilay olona voarainao. Lasa miala ianao, mety tsara fanahintsony satria nahoana olona mangidina ianao, olona ratsy fony ianao, olona tsy tia mizara no ianao, olona tia tena no ianao. Lasa manaraka ny toetrany ianao. Nefa ny Jesosy, ny zavatra tian'i Jesosy dia ianao hanana ny toetrany. Taddio fa ny olona arahanao ihany no lasa olona hitovy toetra aminao. Noho izany zay toetra tsara nananao androany dia misy ifandraisany amin'ny olona zay enonao sy olona zay inamananao sy mifampiososy aminao. Dia zao ny zavatra tiako hozaraina amintsika. Manomboka androany manana discernement, manana fo ny tempo an'Andriamanitra, sofina miaino an'Andriamanitra. Rehefa manana sofina miaino an'Andriamanitra ianao dia tsy ho diso tolotsaina
pahamarinana avy amin'Andriamanitra zany. Ny antony dia tsotra, ho fahatsara-panavoza toetra no iananao isan'andro, satria teny pahamarinana miditra ao anatinao. Tsy andiso ny fijoroanao le satria zay fahamarinana avy amin'ny teny voarainao no hamaritra lalam-pijoroanao miaraka amin'Andriamanitra. Faefatra ny famonjena dia traikefa manokana anao sy Andriamanitra. Hitako zany amin'ny boky io asan'ny apôstôly io ihany. Jerentsika zany ny asan'ny apôstôly toko 7 io dia jerentsika ny 7. Ny 7 Baiboly dia milaza ary ny zay nomba azy tamina leny dia nitsangana tsy nahateny ary nandreny feo izy nefa tsy nahita olona. Hitanao, mandre feo le olona fa tsy nahita, tsy nandre tsara mazava zay zavatra voarainy Saoly reo olon'ireo. Ka ny famonjena zany dia manokana. Olona maro niaraka tamin'ny Saoly fa izy rery mivovonjy. Naninona izy rery mivovonjy teo nefa be dia be niaraka taminy. Izy nanokatra ny sofiny nandrean'le teny. Ka misy zavatra indraindray tsy henonao vavan'olona, fenonao n'Andriamanitra. Hitanareo, za zao tao ministerako raha tsy henao n'Andriamanitra manokana na nandray tery avy amin'Andriamanitra manokana, efa ela ny rava, efa ela ny tsy tafajoro tao anatina ministera satria lasa hoentin'ny fampianarana be dia be ao anatin'ny internet sy ny olona fantatra fotsiny dia manjenjeny eo am-piainona fa tsy mba manam-potoana andiniana ny tenako miatrika an'izay fahamarinana mivantana azoko raisina avy amin'Andriamanitra mihitsiny. Rehefa voarainao le fahamarinana avy amin'Andriamanitra ao anatinao dia mamboatranao le teny voarainao hifanaraka amin'le fahamarinana mpitain'Andriamanitra ny alalan'ny teny zay omeny anao. Dia ny dikan'izay tonga fahazavana ao anatinao le izy, dia tonga makivaky ao anatin'ny fonao dia manombotra eo ny masonao na jamai voalohany. Lasa jamby ianao tsy herika an'izao tontolo zao tony fa ampahiratiny ianao ahita n'le lalam-baovao indray miaraka amin'ny dikan'izay ilain'Andriamanitra ny sofinao, zay ny fahatelo. Faefatra, ilain'Andriamanitra ianao ny aina n'le fiainam-pamonjena mifanaraka amin'ilay teny zay voarainao avy amin'Andriamanitra satria ny famonjena dia individuel, zany hoe ho an'ny olona tsirairay avy manokana, personnel ny famonjena. Ao amin'ny asa ny apôstôly toko 7 ny 7:20 ka hatramin'ny 7:20. Asan'ny apôstôly toko 7 ny 7:20 ka hatramin'ny 7:20. Inona ny zavatra mitranga ao? Ary niaraka tamin'izay dia tsy nisy dia nisy zavatra tonikiran'ny hazan-drano miala tamin'ny masona dia nahiratra Paoly ka nitsangana dia natao batisa izy. Dia ny 7:20 ary ninakany izy ka dia natanjaka. Rehefa resy lahatra Saoly tsy nihinana izy nandritry ny 3 andro, ohatran'izao nany Estera nataony, tsy nihinana izy nandritry ny 3 andro dia mivavaka izy dia nahita vision izy. Napahitan'Andriamanitra vision izy eo aloha kely ao. Nahitana Ananiasy dia hoe isy Ananiasy ho tonga eo aminao ampahiratra anao. I Ananiasy koa nivangian'Andriamanitra hoe oa misy Saoly ary ananina dia tonga zany dia mifanantona ry zareo. Tanareo le fiasa amin'ny fanamasina. Mandoana antsika eritreritran' zany hoe amin'izao vanim-potoana iainantsika izao misy olona vao nandray an' Jesosy, vao nahita an' Jesosy omaly, afaka 3 andro tonga dia mahita vision enjana be mihitsiny. Ny antony dia tsotra, Andriamanitra zany Andriamanitra zany tsy hoe kory fary aneo amin'ny olona anankiray fotsiny ny hoe ny fisiny sy ny programany, fa fon'olona no ampiasain'Andriamanitra. Vao converti Saoly, nivavaky Saoly tao anatin'ny Saoly, tao anatin'ny ateloa, tena fony tsy nahinan-kanina izy na tsy ary tena navesatra, tena niteny tamin'Andriamanitra izy angamba ny tao am-pony teo manenina mihitsy nanentsika ny kristianina fa kahy tena diso lalana tao anatin'ny fibebany tao. Napahitan'Andriamanitra vision izy, bon tsy ela amin'ny zavatra haiko fa maika misoa manaraka misy Ananiasy any. Dia ndao nitsika isainy ny olona rehetrarehetra miazakazaka daholo mandeha mitady fampahitana masina jamba fa tena hoe jamba tampoka hono fa mila pahiratiny mba monjy asa filazantsara. Saoly evangelista Ananiasy ny raha andeha metra tanana aminy mba pahiratra ny masina. Reto misy olona zany natera-pahagagana any anaty adresy zay misy azy. Ohatra ny Davida ny etsa zay nanahirana ny Saoly ka hoe alleloia ozy izy Saoly andao sake tsy tonga tany akory ny Saoly tamin'izy mosolo no mpanjaky. Le mpanompo ny teny eo Samuel voalohany toko 7 jereo hoe oaiza fa very le briky tsy eo na mpanompo Andriamanitra raha tsy manao fanatitra mpanompon'Andriamanitra. Dia ka za ozy izy Saoly tsy manao vola dia tretireo fa nisambotra vola tamin'ny mpanompony izy. Tsy volan'ny Saoly akory nakanesany tany amin'ny Samuel fa volan'ny samborina tamin'le mpanampy. Dia mpanampy andao ihany fa misy kely aty dia lasa dia nomena le andao ary andeha dia tonga tany amin'izay dia nanao an'le fanatitra. Zay vao niona hafa hoana tamin'ny Samuel. Zany hoe efa telona teny an-dalana,
efa nahinondrainy amin'izay hoe vita treo amin'izay ny ambriky fa ny zanako indray tia tsy hitako tapitra ny 3 andro ny briky tsy hita Saul indray ny nahina avonina tamin'ny Samuel ny ambriky efa hita ihany sy ny sasana hita ihany fa mbola mihoatra noho izany nomeko anao zany hoe zay ny sasaran'ny Saul ny tadiavan'ny Samuel na tonga azy eo amin'ny Samuel namoraina tamin'ny David averiko foana lasa David eny tsy miasa saina zay hompanjaka ny Israely fa Samuel matory mitsotsotra rihan-trano ny arindra lasa tena andany anao mivoaka ny trano izy Andriamanitra tadiava fa misy olona araka ny foko tokony hosorana hompanjaka ny Israely azonareo ve zay zavatra tokony tadiavina sy mampisasatra no mivoaka andro manalina lasa livreny andava-tranonao misy zavatra tsy azonao le zavatra tokony tenena misy zavatra tsy tafiditra tsara raha hoe mentsy misy aloha ianao dia jereo nareo ny olona rehetrarehetra mitady fampahiratana ny jamba raha Saul zany zao dia hoe batao hoeteny amin'ny ralina hoeteny amin'ny eteny amin'ny fitorina filazantsara kely raha Saul fa jamba e vo non hozy isy Andriamanitra fofotsiny misokafy fa omeko ny vision fa hoatoroko anao hatramin'ny olona tonga eo fa zao no anarany ary raha vao tonga eo izy mety tanana masonao dia afaka io fahajambany io dia ozy izy eo amin'ny andininy makitsika teo hoe afaka le kirany rehefa afaka le kirany dia ny zavatra nahavariana dia zao tia tena mila fatatsika ny olona rehefa tena mandray vraie conversion na tena hoe olona ny ovafotanteraka ao an'Andriamanitra dia zao reto ny zavatra mitranga raha ianao metro mpantanina aminao ny sakafo efa vonona 3 andro tsy nihinana batisa ave mamaky anao sura fa kaly tonga dia sakafo tonga aloha dia miatrika latabatra efa erany tsy nihinanako satria nahoana mbola nofo no mitondra Saul 3 andro vao nahiratra masony inona natao voalohany dao aloha vakeko dia za mamorony 9:20 sy ny 9:20 ary niaraka tamin'izay dia nisavatra toy ny kira ny azan-drano ny ala fa masony tena hiratra izy ka nitsangana dia natao batisa aloha dia 9:20 ary nihinan-kanina izy ka dia natanjaka vita batisa izy vao nihinan-kanina ny olona tena voavonjo marina sy ny ovafo dia mametraka ny ara-panahy olona ara-pahamehana sarotiny ianao mpananao raha vao misy zavatra mitady ampiditra toetra tsizy eo anatinao dia aingana be anao manitsy tena jamais manamary tena resy lahatra tonga dia mandroso manatanteraka izay zavandrasan'Andriamanitra aminy ny fony olona tena converti dia ny etaeta ara-panahy ambony lavitra no ny anohanana rehetra amin'izao zao tsy sakafo fa batisa maiky amin'ny zava-panahy mangetaeta ny ova amin'izay asiana tonga se le fanolora tena mamy be teo tonga dia asiana tomboka se fara zay aingana any Jesosy aho Jesosy tsy maintsy any Jesosy dia inona zatra nitranga nga fitan'izany an'ireo olona ny 9:20 ka hatramin'ny 9:20 ary Saul ny toetrandro vitsivitsy teo amin'ny mpianatra tany Damaskosy ary niaraka tamin'izay dia nitoroteny tamin'ny sinagoga izy ka lazany amin'ny Jesosy fanak'Andriamanitra ary talanjony zay rehetra nandraika nanao hoe tsy tia ve le nandringana le niantso zay le naran'izany tany Jerosalema ary tonga tiako izy mba hitondra azy mifatotra ho amin'ny mpisorona be azonareo hoe le conversion tonga dia hoe zay le izy tonga dia niova fotanteraka andro vitsivitsy tonga dia naka micro Jesosy Kristy ny tompo vao tamin'ny herinandro asy eritreretra tamin'ny lakamisy izy manompa kristianina tapahany lohany afaka ataoriny feonany tamin'ny Jesosy niova fotanteraka izy zay le vraie conversion tonga dia fiovampo tanteraka changement radical 180 degré tonga dia nomelona mosina le omaly androany izy olom-baovao oreto ao anatin'ny herinandro ka afaka nova zavatra be deaibe Andriamanitra ao anatin'ny semaine ianao efa olana indray amin'i Jesosy ihany tsika isinareo na mety karazan'olona efa nahalala an' Jesosy ihany efatrandro ny takian'Andriamanitra mbola misy rapitso teteny aminao hoe tena niova fo marina ve zasanao tena vraie conversion ve le
le faneketsika ny Jesosy. Nantsika zatra fotsiny hoe andao hitory-teny, andao hira, andao ekohaka, la programa sisa. Efa nandrom-pandinitena no meny tompo atsika. Hijoroantsika amin'ny antom-pisiana ilan'Andriamanitra antsika indray. Adino ihany zay zavatra taimboraka mambesatra rehetrarehetra. Aza vele zavatra mamesatra anao zany any anaty ny fonao. Tsy mampaninona reto, fa tsy hitondra nininitsika hiala eto tany. Hiala eto tany tsika, tsisy ninona tsika. Ny asantsika manaraka atsika. Daotsika isaina. Fa tiantsika Jesosy. Etereto Paoly, niona tamin'ny tompo ndre mandeha. Ndre mandeha niona tamin'ny tompo. Tonga dia niova fo tanteraka. Dia ndahoana antsika eritreritry. Tsy saina zavatra hafa izy amesatra ny tratrany. Fa fitiavan'i Jesosy ny nameny tao am-pony. Ny tosy anambaran'i Jesosy. Amin'ny herin'ny fireta tena mitsotronao rehefa feno onction ao anatinao. Rehefa feno hery sy tena niova fo ianao, mahazo amin'ny fanamasina. Teny hoe, avy eo am-bavanao. Avy eo am-bavanao. Tena isy fetraka amin'ny benimpon'ny olona. Tsy no mihitsy ny asa saina hoe amin'ny fomba hoana no anovako olona, satria tsy isika ny manova olona. Fa itsika kosa afaka anova amin'ny fotsika sy fanapa-kevitra ao anatsika amin'ny faneketsika ny fanamasina asa malalaka. So fahazavana avy amin'ny teny zao anie. Ho am-pony zay rehetra mihaino andro any hariva. Ka tonga antsika hanapahatsapana hoe mety lava ihany ny ainako teto ambonin'ny tany. Andao amin'izay mba ho tombono amin'ny mpamboatra ny fisiko. Amin'ny fanorantena tsara sy fametrahako ny asany, fametrahako ny momba manontolo eo am-pelantanany. Rehefa tena resin'i Jesosy reto ny fon'ny olona, tsy terena izy hanokatra ny vavany anambaran'i Jesosy. Teto zay ireo tsara ny zavatra mitranga, tonga dia niakatra ny Jerosalema Saoly. Vao teo izy nijehina avy any Jerosalema, tonga dia vao converti izy miverina tao amin'izay toerana ny elanina kan taratasy nanambara teo amin'ny sinagoga, tsisy tahotra sy ainatra fa tonga dia nanambara hoe Jesosy Kristy ny mpanjaka. Andao ny antsika eritreritra hoe rehefa ary zany ianao tena hoe resy lahatra tampoka ianao miala avy any anaty metro, tonga dia ry amin'ny kianjan'ny repoblika tsy nahazo lalana, tonga dia mivavady mairie ianao teny hoe Jesosy Kristy ny mpanjaka. Tonga amin'ny polisy mbola metrahanao tanana. Tena angambany ozy ny olona manodidina misy favoazana. Fa teny aminao. Zay kitaladala zay mihitsy. Zay ny fitondra fanamasina ny olona feno hery. Rehefa tena mirehitra ny eo anatinao. Miova ny zavatra rehetra. Miala amin'izay nisy telo amin'izay tsika. Lasa fiainam-baovao. Andriamanitra tsy mitaky ianao andala tonga dia miazakazaka etsy fa zao le efa-trandrom-pitokanana io. Mezan'ny fanamasina fahendrenantsika tsirairay avy io. Izotra sy ny melanjany zany atao hoe fiombonantsika amin'Andriamanitra zany. Vavakisika. Jesosy ao tena mifonay manontolo no anatonanay ianao. Tena tianao hita ny fandresen-dahatra ao am-ponay fanaraka amin'ny famarinan'ny teny zay zarainao aminay. Tena mifono zay Jesosy. Ary tsy fifonana hoe manaiky fa disony amin'ny fahonanay fotsiny. Fa tena le hoe fonana ao anaty faninenana lalina ny amin'ireo fahazaran'ny ratsy rehetra, ny amin'ireo zavatra mbola mety ho tamora mahazo rehetra, ao anatin'ny farana tena misy zavatra tianao ongotana misy ao amin'ny fakany ao anatinay, tsy iainanay amin'izany intsony. Tianao zay andinitena ny fotoana mba afay mametraka ny teny ho velona ao anatin'io, tonga fahazavana sy révélation anova sainay. Tena mba olom-baovao. Leo zay Andriamanitra migejainy dia leo anatin'ny fahazaran'ny ratsy. Amin'ireo karazany zavatra be dia be zay voatery ho tanteraka fona fankasitranao. Fa toetra le izy Jesosy. Toe-posy fanao mahazatra le izy. Androany, vavaka ao an-tsiray avy isan-tokantrano. Na iza mandray an'izao teny zao, atao tena fiovam-po marina, manapaka ao anatin'ny fonjy avy eo mpanomponanao. Manomboka androany zay tena izy fifoazam-panahy. Taitra ny sainay ohatra hoe amin'izay andraikitra omenanay, tena ho raisy eo lara-pahamehana zany eo fanompona. Ataonay izay vitan'izany farany izay tsara ny tena. Tsy tonga eto tany izay tady laza,
tsy tonga eto tan'izay tady voninahitra, tsy tonga eto tan'izay ho ampiasainao fotsiny, tsy tonga eto tany famoaka an'le vokatry ny masy le toe-potaka, anova motivation zay anova motivation zay mba ny sitraponao no imotive anay manomboka androany, le tena vesatra ho amponao amin'ny fanavetina ny an-danitra, ny motivation manomboka androany, ny fatana ny fijoroana ao anatin'ny programa ilana ao anay, za no motive anay manomboka androany. Matsapy zay hoe ho anao ny asa fa tsy anay zany, ary ny sitraponao no tanteraka satria efa novanao ny ao anatinay. Maneno zay Jesosy, aza ny fanenenana zany dia anovany ao anatinay rehetra amin'ny fibebana marina, tsisy kilemy eo anatrehanao, fa ianao no hiasa ao anatinay ary ianao mampiasa anay mandrakizay. Ny fananao satria zanakao zay, anay koa tarian'izay manomboka joro programanao zay manandroany, mba ho voninahitra ny antom-pisy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy. Amen. Dia indray ho amin'ny anany ny fotoana manokana irahantsika ao anaty fampahirizana foy atsika ny teny amin'ity takarivo ity, dia samy menakava indra daholo misy tokantrano dia raiso ny tanareo ny Jehovah ka mpamirapiratra ny tavy amin'ny Jehovah ka mindra fo aminareo, nandratra ny tavany aminareo Jehovah ka fiadanana. Dia samiary miaino anaty fandinitena fatratra indray ho an'ny pitso final, ary ny rapitso final dia inoko iompondray antsika indray teny eto ohatr'izao ihany isaky ny hariva, atrehantsika ny rapitso zay fotoana spesial andraisantsika fanovam-po-fiainana ary fanorenantsika ao anatin'ny fraisa tanteraka amin'ny fanahy masina ho voninahitry ny anarany, dia samy otran'Andriamanitra daholo veloma tompoko.